ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Arabaina amin'ny fifaliana isika mpanankavin'ny finoana na hatratra ny taona vaovao. Faly tokoa izahay mitsidika ny tokantraminao amin'ny alalan'ity fandaharana fanompom-pivavahana alahady maraina ity. Ry havana malala, alahady faharoa androany ho antsika vory eto izao. Alahady ho an'ny filohan'ny FJKM sy fametrahana amin'ny tompo ny asan'ny fiangonan'ny Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ity taona 2020 ity androany. Ry havana malala, andeha ary isika hidera ny tompontsika amin'ny alalan'ny salamo izay arahantsika mamaky. Salamo fahay raika amin'ny fitopolo no homany eo ampelantananao. Salamo fahay raika amin'ny fitopolo ny 510 ka hatramin'ny 570 no iarahantsika mideran'Andriamanitra. Rehefa hitantsika izany ry fiangonana malala dia manasanao ary hitsangana ankehitriny ndeha hideran'ny tompo isika. Hideran'ny tompo isika amin'ny alalan'izany salamo izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny vavako hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva, fa tsy fantatro ny izany. Hoentiko piasa lehibe nataon'i Jehovah tompo, hatsiaro ny fahamarinanao aho dia anao ihany. Andriamanitro, ianao efa nampianatra ato ny foiam-bola tanora, ary mandraka ankehitriny dia mitory ny fahatakanao aho. Ho mandra-pahandro sy fotsoforo dia aza mahafoy ahy Andriamanitro, mandra-pilazako ny sangonao amin'ny taranaka sy ny asanao lehibe amin'izay rehetra mbola ho avy. Ary miatra amin'izay avy indrindra ny fahamarinanao Andriamanitro, izay manao zava-dehibe. Andriamanitro, iza ny tahaka anao? Amen.
mivavaka isika. Dadandriamanitray any an-danitro, mideranao zahay, fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao irery ihany. Mideranao zahay satria mendrika ho anao tokoa ny fanajana, ny fiankohofana, ny fiderana ary ny voninahitra efa anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Misaotra anao zahay noho ny famondramponao ka nanomezanao anay tombonandro mahatratra izao taona vaovao 2024 izao. Misaotra anao zahay nanomezanao anay ity fotoana ity, hazahoana ny Tompo mbola manatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao ka mivavaka manokana ho an'ny filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ary hametraka eo am-pelatananao Tompo ny asan'ny fiangonana amin'ity taona vaovao omenao anay ity. Misaotra ny tantananao ny dianay tsirairay avy, tafavory eto ankehitriny hiaraka hanompo anao amin'izao alahady maraina izao. Misaotra ry Tompo fa tena manarika anay ianao. Efa nilaza ianao fa eo amin'ny toerana rehetra izay natao hampatsiarovana ny anarako dia eo no hitenenako aminareo sy iaonako aminareo. Tompo malalo, naiza misy miantso anao eto amin'ity izao tontolo izao ity, dia ataovy marina mandrakariva amin'ny teninao hoe miaino any an-danitra ianao. Aza vela tsy haroman'ny rery fa ataovy mahatsapa ny fanatrehanao amin'ny alalan'ny fanainao masina izay miasa tanteraka aminay ao anaty amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana tanterahanay izao. Misaotra ry Tompo fa mihaino mivavaka ianao, ary ianao koa mbola angatanay sy ametrahanay ireo namanay noho ny aretina, noho ny asa mandrarà, noho ny zavatra maro samihafa miazona azy any amin'izay toerana misy azy ihany ka tsy hafahany miara mivavaka amin'ny mpino tahaka azy. Manatria azy ry Tompo fa fantatray fa ianao dia akaiky anay loatra. Noho ny amin'i Jesosy Kristy Tomponay, ilay mpamonjy anay sady mendrika handray ny voninahitra mandrakizay no anaovanay izany vavaka izany amin'ny anarany no ivavahanay. Amen. Mahazo toerana ny fiangonana. Ravana malala, androso avy hatrany amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika ankehitriny. Omena ny tompon'anjara ny fitenenana. Fiadana ny sampana sekoly lahady dia mbola misaotra hatrany nomena an'izao ampahampotoana ahafahana mitondra fampianarana izao. Miarahary mitsangana ianareo ankizy tanora hiaraka iteran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny hira 720 andininy 2. Andriamanitra rainay eo, rainay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo tianay ianao, misaotra anao izay raha mbola afaka indray nomenao fotoana ahafahanay manao ny asanao, dia mitory ny asanao, mitory ny fahalebiazanao, dia angatanay aminao Jesosy izay madinikao mpianatrao mba handray izany tsara
nefa tompo tsy efanay izany raha tsy amin'ny alalan'ny asa ny fananao masina irery ihany ny azonay manatanteraka izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy irery ihany nanaovana izany vavaka izany, misaotra iray eo. Amen. Miara-mipetraka ianareo. Sokafy ny baibolinareo ao amin'ny ohabolana. Ao amin'ny ohabolana toko 110. Ohabolana toko 110 andininy 70 tapany 2. Andeo vakitsika miaraka mafy tsara amin'ny anaran'ny Tompo. Mbola tsy mafy izany averiny indray mandeha dia mafy tsara. Tena tsara izany frazy izany ny endry dia mahataona olona izany hoe izany endry izany matoa endry dia modely izy eo amin'izay toerana misy azy, matoa tenenina hoe endry. Ty tantara ty no hamafisina amin'izany. Mpiara-mianatra izy roalahy dia sady mpiray tanàna. Rehefa mpiray tanàna moa tsy maintsy mifampiantso foana andao hoe falera dia miara-mandeha. Dia ny anankiray elana tsiny aloha amin'ilay anarana, ny anankiray Nicolas dia ny anankiray Pierre. Dia Nicolas zany tena hoe resy lahatra amin'izany hoe fianarana ny tenin'Andriamanitra, mianatra sekoly alahady. Dia ilay namany tena tsy fony nefa tsy mba resy lahatra amin'izany. Dia ny an-dalana eny moa dia resaka ohatran'izay foana ny fampiresahan'izy roalahy. Dia indray andro dia miteny Nicolas amin'ny Pierre, andao ilay sozy izy mba hiaraka mianatra ny sekoly alahady aminay amin'izay ilay zalahy. Ina foana mbola tsy maharesy lahatra ny lahy. Dia hoy Pierre, tsisy fantatro izay momba amin'ny baiboly ao am-piangonanareo ao izao. Fiangonanareo izy nefa izy tompoko dia tena hoe FJKM mihitsy. Dia nandeha izy. Dia izay indrindra ozy izy ny andro sekoly lahatra ny lahy hoe mba mitaona lahy-mpitiavana andaontsika mba handeha hamonjy an'izany. Misy zavatra tena tokony ho fantatra lahy ao ary misy zavatra fantatra lahy ao fa mety hoe tsy ao an-tsain'ny lahy mihitsy ilay izy. Dia inona rohatra ozy izy ilay teny lazain'ny lahy fa fantatra. Satria indray andro tsy ny Pierre ny teny hoe tratra nangalatra paiso alesy tarika tena bedin'ilay tompony. Dia naveriny Nicolas tsara tamin'ny Pierre mihitsy ilay izy hoe ao anatin'ny baiboly ange misy miteny an'izany ary didin'Andriamanitra mihitsy hoe aza mangalatra. Dia teo izy roalahy zany dia nangasy azy fotsiny Pierre misafosafo loha. Dia nangina mandrapatonga tany amin'izay toerana nalehany tany am-pianarana. Dia teo dia nanafatra tsara alohan'ny idirana ao am-pianarana izany Nicolas hoe ahoana amin'ny lahady izany tsika sy lahy ozy izy ifampiantso andeha ho any am-piangonana. Tsy namaly tsony Pierre fa ny lohany fotsiny naninona ozy izy nareo na atokatony nanaiky izy hoe resy lahatra izy izany fa andeha hamonjy an'izany satria na tsy aro hoe ao anatin'ny didifolon'Andriamanitra izany misy hoe aza mangalatra. Dia toy izay koa tsika rakizy tanora aoka tsika satria tsika matoa resy lahatra hianatra ny tenin'Andriamanitra dia mba tokony ho endry hitaonan'ny olona na dia ray fotsiny ihany isakam-batan'ny olona ary no entintsika dia mahafeno an'izao fiangonana izao itsika. Dia nidikan'izany tsika izany tokony mba hoe ny olona endry, ny olona tian'Andriamanitra, tian'i Jesosy dia olona endry. Izany hoe manaraka ny sitrapony satria Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia fahamarinana sy fahamasinana. Dia izany olona endry izany matoa endry, matoa tenenina hoe endry dia olona masina, olona tia fahamarinana, olona tia mitarika ny namana amin'ny tsara. Dia aoka isika rakizy tanora mba ho amin'izay. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ho antsika izay ny raha nanatanteraka kosa no mandray izany. Dia andeha tsika mbola hiaraka hivavaka ary rehefa mitsahatra zoky dia manaraka nareo verinareo ny tenin'ny zoky. Jesosy misaotranao izahay ny amin'ny teny izay nomenao dia apetraka eo am-pelatananao
ahafanay manatanteraka izany dia amin'ny anaranao irery any nanaovana izany. Amen. Ny hira fa 750 sy 300, 750 sy 300 ny andininy voalohany ataontsika dia manasa amin'ireo diakona tompona anjara handray ny anjara fanompony hitarika antsika amin'ny vavaka sy ny famakiana soratra masina izy ireo. Fahakalazana ny ten'Andriamanitra sika dia mialohan'izany hiara-iombom-bavaka sika. Andriamanitra rainay io, misaotra anao izay noho ny amin'ny fotoana izay omenao anay indray, ahafahanay hamaky sy hainy teninao. Tompo malalo, ankehitriny ara dia ny fanahy masina izay efa nomenao anay dia arakofy anay tanteraka, indreo ny mpanomponao izay hamaky ny teny. Engany tsy isy voambara sy voavaky afa-tsy ny teninao irery any. Ianao anendry ny velona izy ireo. Io koa mpanomponao izay mitondra ny hafatra. Ianao hipaika azy, ianao hampahily azy, ianao hampikely azy. Tompo, manatosy mihitsy izay satria ny teninao dia fanazavana sy faniriny tombotray. Ka atovy ny toetra ty aposy aty an-tsaina vahoakanao tsirairay avy mba hahafantaranay ny sitrakao. Zany tompony irinay sy angatahnay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo irery any. Amen. Iara-maky sy iain'ny soratra masintsika ry havana. Zany dia hitantsika ao amin'ny Genesisy. Genesisy toko 20. Genesisy toko 20 ny andininy 7. Andininy 7 ka hatramin'ny 15. Genesisy toko 20 ny andininy 7 ka hatramin'ny 15. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Aroa izy telahy tamin'ny Abrahama, aiza Sara vadinao? Aroa koa izy, indro ao andahy izy. Aroa izy, iverina aminao tokoa raha avy ny taona toy izao, ary indro anana zazalahy Sara vadinao. Ary Sara nandre zany teo ambaravarany lay izay teo ivon'ny lay teny. Ary Abrahama sy Sara dia samy efa zoky olona ka nandroso fahanterana ary efa nitsahatra tamin'ny fomba behivavy Sara. Ary Sara dia niome anakapoka nanao hoe, mbola hanana hafaliana ihany va aho rehefa traranitra toy izao? Sady efa antitra koa itomboko lahy. Aroa Jehova tamin'ny Abrahama, nahoana no niome Sara ka nanao hoe, hiteraka tokoa va aho kanefa izao efa antitra zao? Fa mony zava-magaga izay tsy hain Jehova fa amin'ny fotoan'andro raha avy ny taona toy izao dia iverina amin'ny rano aho. Ary Sara hanana zazalahy, dia nandà Sara satria natahotra izy ka nanao hoe, tsy,
tsy neome ianao tsy akory fa hoy ilay niteny tsy fa niome mihitsy ianao. Marka toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 12. Marka toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 12. Ary Jesosy mba miana niala teo ka nakany amin'ny ranomasina, ary nisy olona maro avy tany Galilia nanaraka azy, ary nisy olona maro koa avy tany Jodia sy Jerosalema sy Edoma sy tany andafin'ny Jordana, ary tamin'ny manodidina ny Tiro sy Sidona nandre izay zavatra nataony dia nankeo aminy. Ary izy niala tamin'ny mpianany mba hanisy sambo kely hiandry azy noho ny habetsahan'ny vahoaka. Fandrao ny fanety aminy ireo, fa efa nahasitrana olona maro izy ka dia ny fanety taminy mba hanendry azy izay rehetra manana aretina. Ary ny fanamaloto, raha nahita azy dia niankohaka teo anatrehany ka niantso hoe, ianao ny zanak'Andriamanitra, ary nandrara azy mafy izy tsy hanao izay hafantarany azy. Epistily ho an'ny Efesianina. Efesianina toko 7. Efesianina toko 7 atomboka amin'ny 9 ary ho faranana amin'ny 13. Efesianina toko 7 raisitsika amin'ny 9 ka hatramin'ny 13. Eny, izaho izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena izao fahasoavana izao, dia nitory amin'ny jentilisa ny haren'i Kristy tsy talana, ary ny hampahazava ny olona rehetra mba hahalalany izay fitondrana ny zava-miafina, dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra, izay nanao ny zavatra rehetra, mba hampahafantarina ireo fanapahana sy fahefana any an-danitra amin'izao ankehitriny izao, ny mahamaro samy hafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiangonana, araka ny fikasany hatr'izay izay nataony tao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika, izay ananantsika fahasahiana sy fanatonana amin'ny fahatokiana noho ny finoana azy. Koa izany no angatahako aminareo mba tsy ho ketraka amin'ny fahoriako ho anareo, fa voninahitrareo izany. Ray masino, manamasinana fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ampifaliana ry havana no andraisantsika ny ray aman-drenitsika président synodaly eto amin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsimo, izay hitondra ny afatr'Andriamanitra amin'ny fiangonana amin'izao maraina izao. Ny hira faneva ny 70 taona ny baiboly malagasy, hira faneva ny 70 taona ny baiboly malagasy, ny andiny voalohany sy ny faharoa no andeha ho ataontsika hanomanantsika ny fotsika handray ny afatr'Andriamanitra. Manasa mpanajana ny fiangonana mba hitsangana hanao zany hira izany.
petraka ny fiangonana. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, mbola ampitomboina ao amintsika rehetra ne ny fahasoavana sy ny famoram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsotoa sy Jesosy Kristy tompontsika. Ampifaliana ihany koa no iarabanantsika amin'izao alahady izao, izay alahady manaraka ny epifania ary alahady ihany koa mbola ibanjina ny fiangonana ny loha hevitra manao hoe maefa ny zavatra rehetra ny tompo. Eto ampamakivakiana ny taona 1924 izay mbola tsy fantatsika ny iseho, dia mila ilay Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra isika miaraka amintsika ao anatin'izany taona vaovao izany. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentina antsika anio dia ny Marka 7, ny 7 ka hatramin'ny 12. Marka 7, ny 7 hatramin'ny 12. Tsy ho averina vakiana ny teny satria efa mazava ny namakina azy teo, fa ny zavatra tsy maintsy lazaina amintsika anio dia izao no hoe tena mahefatra ny zavatra rehetra ny tompo, zany hoe manana ny fahefana rehetra tokoa izy. Fa inona ny fototra zany fahefana zany eo amintsika ka azotsika mandray fahasoavana avy amin'Andriamanitra? Dia ny fanekentsika izany fahefana ny tompo izany. Tsy misy fahefana izay hiatra any amin'ny olona ka handraisany fahasoavana raha tsy ekeny aloha ilay fahefana. Ary rehefa ekenao ilay fahefan'Andriamanitra, ilay mahefa ny zavatra rehetra, dia fantatrao fa izany fahefana izany dia asehony eo aminao, eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny mombanao rehetra. Koa amin'ity anio ity dia ho jerentsika izany hoe fahefan'i Jesosy Kristy izany. Ny fahefan'i Jesosy Kristy, ny fahefan'Andriamanitra araka izay ahitantsika azy eo amin'ny 7 sy ny 9 dia fahefany mitarika ny vahoaka. Fahefany mitarika ny vahoaka. Hitantsika fa rehefa mandalo ny tompo, raha araka ny voasoratra ato, rehefa nanao ny fahagagana ny tompo, dia nisy vahoaka maro nanaraka azy. Ary miverina indroa eto amin'ity 7 sy 9 ity ny hoe ary nisy olona maro, ary nisy olona maro. Izany hoe amin'ny fotoana hiasany ny fahefan'ny tompo dia misy olona maro manaraka azy. Raha ny hitantsika eto dia tao amin'ny sinagoga ny tompo, raha eo amin'ny 7 manomboka ery amin'ny 1 ery no ahitantsika an'izany. Tamin'ny andro sabata dia nanasitrana olona marary izy. Tamin'ny andro sabata nanasitrana olona marary izy. Sitrana le marary fa mipotra ny adevitra. Ny adevitra dia ny hoe fa maninona no amin'ny sabata no anasitranana n'ilay marary. Tsy maintsy mitodika kely makany aloha manko tsika mba hampazava ny any afara. Naninona no amin'ny andro sabata no anasitrana n'ilay marary? Izany hoe nisy olona tao nandray ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fahatsorana. Fa nisy olona kosa nanomboka tamin'io dia nanjary mpanohitra ary nanjary nitetika aza, nanikasa ny hamono an'i Jesosy. Dia raha jerentsika ny 9 ihany amin'ity Marka 7 ity, dia inona voalaza ao? Ary lasa nivoaka ny fariseo ka niaraka tamin'izay dia niray tetika tamin'ny Herodiana izy hanohitra an'i Jesosy mba hahafaty azy. Tena mpitarika mahay Jesosy. Tena mpitarika mahay izy satria tsy mitohy iny resaka iny. Tsy mitohy iny satria tsy misy eo hoe ary be niteny tamin'izy ireo Jesosy nanao an'izao na nanao an'izao. Fa rehefa tsy niraisin'ireo fariseo sy Herodian'ireo ilay fahasoavana vokatra izany fahefan'i Jesosy zany, dia nandeha tamin'ny toeran-kafa izy.
Zany hoe ny mpitarika mahay tahaka an' Jesosy zany dia tsy nandany andro amin'ny ady sy ninona, amin'ny ady sy ny fifandirana, fa mitondra fahasoavana ho amin'ny olona hafa kosa eo amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Ary dia niseho zany fa nisy olona maro tamin'ny Jodisy, Jerosalema sy Edoma, ary nisy olona maro ihany koa izay jentilisa any amin'ny Tiro sy Sidona nandre ny zavatra nataony dia nakeo aminy. Ny fahefan'i Jesosy dia mahatonga ny olona nanaraka azy. Ny fahefan'i Jesosy ihany koa dia mampiombona. Anio alahady ny FFKM ihany koa. Akoatra ny mahalahady izay hitondranam-bavaka ny tompiasana FJKM azy. Ka ny zava-dehibe ho antsika fiangonana dia izao, no hoe ny fiombonan'ny olona rehetra miara-mankalaza an'Andriamanitra, na ny jiosy na ninona, na ny jiosy na ny jentilisa. Ka izay ho fihetsiky ny fiangonana dia fihetsika mampiombona mandrakariva. Miombona noho ny fandrenesana ny zavatra nataon'i Jesosy. Zao ange, misy filana izay tsy hain'izao tontolo izao fa ny mahafapo an'izany filana izany. Mila fiadanana ny olona, dia mila fitiavana ihany koa izy. Aiza ny misy an'izany? Ao amin'i Jesosy ihany no misy an'izany. Ao amin'i Jesosy no misy fiadanana, dia ao amin'i Jesosy no misy fitiavana. Fa lazaiko aminareo fa amin'izao taona vaovao izao, tena misy olona mampanantena anao hoe ianao ataoko miadana mihitsy ianao amin'ity taona ity. Ataoko tsy mitovy amin'ny olona hafa mihitsy ianao. Fa tena miadana tokoa ve? Tsy miadana. Fa amin'izao taona vaovao izao ihany koa, misy olona tena miteny aminao hoe tiako ianao. Ary na ny volana na ny kintana aza dia omeko anao. Fa aleo andeha ny taona fa tsy tanteraka akory iny. Ary izany indrindra no tena entina amintsika amin'izao taona vaovao izao, ny aminy hoe ao amin'i Jesosy ihany. Jesosy ilay mampiombona ny zavatra rehetra ho aminy. Jesosy ilay manana ny fahefana rehetra. Jesosy ilay mahefa ny zavatra rehetra. Rehefa izy no mampanantena dia tanteraka ninona? Tanteraka izay nampanantenaina. Ary dia ny fahefan'i Jesosy dia tanteraka eo amin'ny olona rehetra izay manaiky azy. Ireo fa ilay fahefan'i Jesosy ane ohatra ny rano mandeha io e. Mandeha ny rano dia rehefa misy vato manohana azy dia maninona ny rano? Mivily ny rano ary makany amin'ny hafa indray izy. Dia rehefa misy manohana azy indray any dia maninona indray izy? Mivily indray izy. Ary dia izany indrindra. Isika eto amin'ny fiangonana dia tsy mba toy izany, fa isika misokatra dia mandray ny fahefana izy sika, mandray ny fahefan'i Jesosy sika. Ary miasa eo amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Mila manatona sy matoky azy nefa sika. Satria matetika te handray fahasoavana nefa tsy manatona an'izy akory, tsy manatona an' Jesosy akory. Ary dia tahaka ilay Jerosalema izay nampitomany an'i Jesosy tamin'ny fotoan'andro. Raha mba hatsaronao ny andro na ninona, ny andro namangina anao. Ny fahefan'i Jesosy miasa eo amin'ny olona tarehina. Noho izany, ianareo mpitarika rehetra dia aza mampiasa ny fahefanareo, fa ny fahefan'iza no ampiasaina? Ny fahefan'i Jesosy no ampiasaina. Dia ilay fahefana mitondra fiadanana, ilay fahefana tanterahana amin'ny fitiavana. Ary dia izany no nahatonga an' Jesosy narahan'olona maro. Tena mifandray amin'ilay inona moa le teo? Le 10 minitra teo. Hoe ny hendry dia maninona hozy izy? Ny hendry mahataona olona hoy izy. Ary fahefan'i Jesosy zany anie, tena ao anatin'ny fahendreny zany, tena mahataona. Ny manaraka an'izay, faharoa, teo zany dia hoe fahefan'i Jesosy eo amin'ny fitarihana inona hozy izy?
eo amin'ny fitariana olona. Fa izao indray ny fahefan'i Jesosy tsy eo amin'ny fitariana olona ihany, fa eo amin'ny famahana olana. Sady manana fahefana amin'ny olona zany Jesosy, manana fahefana amin'inona? Manana fahefana amin'ny olana. Ny olana rehetra izay misy na karazan'olana inona io na karazan'olana inona io dia ananan'iza fahefana avokoa. Ananan Jesosy fahefana avokoa ireny rehetrareny. Zavatra roa no ambara raha mikasika ny olana eto. Ny olana anankiray dia izao, marary ny olona dia mila inona? Mila fanasitranana. Ary rehefa hitan'ny olona fa mahasitrana Jesosy dia nanatona ny Jesosy ny olona. Marary dia mila fanasitranana. Ianao izay marary zany dia manatona ny Jesosy mba ho sitrana. Na marary vatana, na marary saina, na marary fanahy. Zany izy. Manatona an Jesosy. Ny olana rehetra mahakasika aretina zany dia Jesosy no mahasitrana azy. Fa ny olana anankiray ny vahana ihany koa ny teto dia izao no hoe rehefa maro loatra ny olona nanatona an Jesosy dia nanjarina n'inona? Ny fanety le olona, dia misy tao amin'ny olona ny fanety io no tsy nahitan'izy akory, tsy nahitan' Jesosy akory. Ary vokatr'izay rehefa tsy nahitan' Jesosy le olona sahirana, dia Jesosy na mahaolana nanao hoe mangala inona osisy eo amin'ny 5 zao misy an'izany, dia ny 10 hoy izy hoe, ary izy nilaza tamin'ny mpianany mba hanisy sambo kely iandry azy noho ny abetsahan'ny vahoaka, fandrao mifanety aminy ireo. Ny famaroan'ny olona zany tsara, fa mety olana ihany koa rehefa tsy milamina ny olona. Noho izany fahefana mitondra fanasitranana, fa fahefana mitondra fandaminana ihany koa ny fahefan'i Jesosy. Ary dia izany no hitantsika eto amin'ity andro anio ity ry havana. Eto zany dia misy olona tsy afaka ny aina ny tenin'Andriamanitra. Ny mahamaika ny olona dia hoe ahoana mikasika an'izy dia sitranao izy ny olona, mikasika an' Jesosy dia sitrana. Dia ny fanisika dia ny samy natao zay ahazoana mikasika an' Jesosy. Ny tena izy anefa tsy ny ho sitrana ihany, fa ny mihaino ny tenin'izy, ny mihaino ny tenin'Andriamanitra. Tsy ny ho sitrana ihany hikasika an' Jesosy, fa ny hihaino ny tenin'Andriamanitra izay lazaina. Fa satria misy olona sitrana, fa rehefa avy eo izy tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra, dia miverina inona indray, miverina marary indray. Fa eto zany dia tian' Jesosy sady sitrana ny olona no mihaino ny teniny. Ry havana malala, isika fiangonana natao hitondra vahaolana. Ary efa nentin' Jesosy an'ny fiangonana zany tamin'ny nitsanganany tamin'ny maty. Ka nanehoany ny fahefany manao hoe efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Eto zany dia zava-dehibe ho an'ny fiangonana ny ahafahan'ny olona manatona an' Jesosy. Ary zany no lazaina eto. Ny ahazon'ny olona mihaino ny tenin'i Jesosy ka hanarahan'ny olona azy. Anjarantsika ny mampifanakaiky ny marary sy ninona sy ny mpanasitrana. Haino izy fa tsy hoe tonga ato ny olona vavaika marary. Anjarantsika ny mampifanakaiky ny marary sy ny mpanasitrana. Anjarantsika ny mampifanakaiky ny voageja sy ny mpanafaka. Anjarantsika ny mampifanakaiky ny mahantra sy ny mpanan-karena indrindra. Ary dia izany ilay Jesosy zany izay entintsika. Noho izany ry havana, ianao dia natao hitory ny filazantsara. Raha tsy manana anjara amin'ny asa fitoriana filazantsara, dia tsaratsara raha tsy eo akory. Sady teo zay misy olona manko dia hoe zahay tsotra ihany ka. Zahay le
mpandray tsotra na zay le kristianina tsotra fa mpitory filazantsara. Io zany tsy nitenen'i Jesosy hoe izao famantarana izao no anaraka ny pastera na anaraka ny mpiandro, fo izy hoe izao famantarana izao no anaraka izay. Mino. Raha mino ianareo dia ho hitanareo ny voninahitra Andriamanitra. Fa zay aloha ataovy zava-dehibe, minoa aloha dia maninona? Ny vavaha. Zay ny zava-dehibe. Fa ho hitanareo zany fahefan'i Jesosy zany. Mitondrà olona hositran'i Jesosy. Mitondrà olona hihaino ny tenin'Andriamanitra. Fa ny farany riava atao anatin'le fahefana, eo amin'ny 9:120 sy 2:20. Dia fahefana amin'inona ary izy nareo? Le 9:120 sy 2:20. Fahefan'i Jesosy amin'ny fanahy maloto. Fahefan'i Jesosy amin'ny fanahy maloto. Raha vao nahitani Jesosy ny devoly dia nikohoka teo anatrehany dia nanao hoe ahoana? Ianao no zanak'Andriamanitra. Ny olona mbola tsy mahay manaiky zany hoe Jesosy ny zanak'Andriamanitra dia depasen'ny inona izy? Depasen'ny devoly izy. Fa ny devoly aza vao mahita tonga dia miankohoka avy hatrany ary tonga dia manaiky hoe ianao no zanak'Andriamanitra. Fa izao, ilay tsy hitan'ny olon-tsotra dia hitan'le devoly. Zany hoe ilay hery maizina izay miafina dia mahita avy hatrany ilay hery izay afaka manohitra azy ka miankohoka eo anatreny, satria fantany fa tsy haharesy azy io, tsy haharesy an'io izy. Ary dia izany indrindra ilay teniny eto manao hoe ianao no zanak'Andriamanitra. Dia Jesosy nandrara azy, tandreminareo aza miteny ianareo. Io devoly io zany, rehefa ampanginin'i Jesosy io dia manginy. Fa rehefa avelany iteny io dia iteny. Tsy anontany zany ianao androany hoe fa maninona mbola misy devoly miteny ary? Fa maninona mbola misy miteny ary? Fa io zany le hoe rehefa avela iteny izy dia iteny. Fa rehefa tonga ny fotoana ozy izy Jesosy hoe mangina, dia maninona avy hatrany io? Mangina io. Mangina. Zava-dehibe zany. Engany mba ho hita eo amin'ny fiainanao izany hoe devoly mangina izany. Fa tsy devoly maninona, fa tsy devoly miteny. Satria zava-doza zany. Zava-doza. Satria ny olona manaiky ampiteneniny dia maninona? Iteneny. Soa ihany fa efa resin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Izany fahefan'ny devoly izany. Efa nandohalika teo anatrehany. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, ary dia eo indrindra isika no manao hoe ry fahafatesanao. Aiza moa ny herinao? Efa resy Satana, efa resy ny devoly, ary efa resin'i Jesosy izany. Noho izany, aza miaino ny feon'ny devoly intsony, ary rehefa mandre teny ianao, dia fantaro tsara hoe avy aiza zany? Avy any amin'Andriamanitra ve zany? Sa tsy avy any? Fa tena izany ve izy? Ny feon'Andriamanitra no ianonao. Fa nahay ratsy rehefa nahitan'i Jesosy dia nikohoka. Jesosy tsy mandray fanambarana avy amin'ny devoly. Noho izany isika ko ihany koa manaraka an'i Jesosy dia ahoana koa? Tsy mandray fanambarana avy amin'ny devoly. Fa misy manko le mpiandra dia izany ny anazy. Ilay demoniaka indray no resahany eo. Dia firinareo ny eo. Dia ahoana? Dia iza ny tena tsy tianareo? Aty moa tsy misy an'izany. Fa misy manao an'izany mihitsy. Dia ranona sy ranona sy ranona ao am-piangonana zao tsy zao sy zao ny toetrany. Témoignage n'inona zany? Any devoly zany tokony ho henoina sa tsy tokony henoina?
tsy tokony hanoina satria diso ary isika dia tsy mandray fanambarana avy amin'ny ariny tsy miain'ny teniny fa zany ry havana no mahadiso ny olona ankehitriny izay piresadresaka satria ny hafarany tafaresaka amin'ny fanahy ratsy. Tafaresaka amin'ny fanahy ratsy ny fara. Te handray fanambarana hafa ankoatran'i Jesosy ary fanambarana ratsy no azo. Dia mirona makany amin'ny tsizy ny finoany. Koa mitandrema tsara fa ny fahefan'i Jesosy dia fahefana amin'ny fanahy maloto. Manam-pahefana amin'ireny izy. Mahay mampangina an'ireny izy. Ary dia ny fanahy masina no hibitsika aminao hoe inona ny atao. Ny fanahy masina no hiresaka aminao hoe aiza no ale. Ny fanahy masina no nanoro anao no hoe izao ny marina. Dia ny tompo ane hiasa amintsika mandritra izao taona vaovao izao ka hiasa amin'izany fahefan'i Jesosy izany. Fahefany mitarika ny vahoakany. Fahefany maninona ihany koa? Fahefany mamaha ny olana. Ary fahefany ihany koa izay mandresy ny fanahy maloto. Amen. Amen.
Antsoy Jesosy fanantenana. Ny tenin'Andriamanitra nambara tamintsika teo dia mitarika antsika handeha ny teny ka hiaiky ny fahotantsika teo anatrehany. Aoka hivavaka hifona amin'ny tompo isika fiangonana. Hivavaka isika. Jesosy tomponay io, misaotranao zahay noho ny amin'ny teninao, fa manana fahefana tokoa ianao satria mahatarika olona maro hanaraka anao. Misaotranao zay ny amin'ny teninao fa ny fahefanao dia mandray an-tanana ny olana menjady aminay, ary ianao Jesosy mihitsy no misisika hamaha ny olanay rehetra. Misaotranao zahay ry Tompo fa mitarika anay ny teninao hanaiky, fa ianao Jesosy dia mahery noho ny fanahy ratsy. Misaotra ry Tompo, fantatrao anefa ny ao anatin'ny fonay tsirairay avy. Dia manaiky ny fahefanao izahay, mitady vahaolana any amin'ny toerana hafa amin'ny olona izahay fa tsy any aminao, ary impiry zahay no midera sy mankalaza ny devoly rehefa tratra n'izay sarotra eo amin'ny fiainanay. Ndrehetro izay manatona anao mangina, mifona ry Tompo, henoy izao vavaka fangataham-pamelana ataonay tsirairay avy aminao izao. Andriamanitra rainay io, miano ny fifonanay ka mamelà ny helokay, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, lay efa nitondra ny fahotanay teo amin'ny hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana anay, no anaovanay izany vavaka fifonanay izany. Amen. Ry fiangonana malala, ho anao izay nibebaka marina tokoa teo anatrehan'ny Tompo, raisom-pifaliana sy amin'ny fanantenana, ny famelan-keloka nomen'ny Tompo antsika, manasa ny fiangonana hitsangana. Hoy ny Tompo, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan'Andriamanitra raha nandre ny teniny. Eny, satria nanetry tena teo anatrehako ianao dia izaho efa niaina, hoy Jehova. Voavela ny helokareo no hoy ny anaran'ny masina, mandehana ka aza manota intsony manomboka izao. Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Havana malala, aoka ary isika hanambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny anonoanantsika miaraka ny fanekemponoana araka ny soratra masina, na ilay fanekemponoana tonono maro mahazatra hoe fanekemponoana laharana 7. Hanambara ny finoantsika isika miaraka amin'ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany, Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay,
Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota itsika dia maty hamonjy antsika Kristy. Nino an Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika tonga izy hitady sy hamonjy ny be, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maritsy anio ary mandrakizay. Nino ny fanahy masina aho, izy no manambara ny fanahy itsika fa zanak'Andriamanitra isika, fanahy ray ihany no nanaovana fatisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena hoety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Mahazo toerana ny fiangonana. Fiavana malala, handroso amin'ny vavaka fangatahana sy ny vavaka fisaorana isika ankehitriny. Aoka hivavaka ny fiangonana. Dadandriamanitray any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny fanatrehanao anay tamin'ny alalan'izao fanompom-pivavahana no tanterahanay tamin'ity marain'ity izao. Misaotra anao zahay ny amin'ny fahasoavanao natobaka taminay tamin'ny alalan'ny teninao tamin'ity marain'ity, tamin'ny alalan'ny fiombonanay nanompo anao teto amin'izao toerana izao. Misaotra anao zahay ry tompo malala, raha afaka mivavaka aminao ho an'ny filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Mandray ny asa vaovao izy ankehitriny dia angatahanay ianao fanahy masina, hitari-dalana azy ka hanambarany amin'ny hery sy ny fahasahiana rehetra ny teninao, mba hatratrarana ny tanjona napetraky ny teninao hatrany hoe raha fatra-pikatsaka ny zava-panahy ny androson'ny fiangonana no tadiavo indrindra. Jesosy Tompo, apetraka aminao ankoa ireo birao ny mpiandraikitra foibe mpiara-masa aminy, ireo mpiandraikitra foibe rehetra mba tena hikatsaka tokoa eo ambany fitarihan'ny fanainao masina ny hanandratana ny voninahitra ao eto anivon'izao fiangonana Efitsekemo eto Madagasikara sy maneran'izao tontolo izao ity. Mivavaka aminao zahay ho an'ny président synodal rehetra manerana n'izao tontolo izao atao anatin'ny Efitsekemo. Ianao no hanolo-tsaina azy ireo eo amin'ny fitezana ny fiangonanao, eo amin'ny fitarihanareo mpitandrina rehetra mpiara-miasa aminy, mba handrosoanay amin'ny fitiavana ny teninao ary hitombonay amin'ny fankatoavana anao Jesosy Kristy, ary indrindrandrindra ho fantso-pitahiana ho an'ny firenena tokoa ny izy ireo. Ny mpitandrina rehetra manerana ny fiangonana Efitsekemo, angatahanay Tompo hiasanao amin'ny alalan'ny fanainao masina, mba tena hanambara tokoa ny teninao ary ho vavolombelonao tokoa amin'ny asa sy ny atao ary ny teny ho fanasina sy fahazavana. Tompo malalo, mivavaka aminao zay ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra atao anatin'ny Efitsekemo, mba hahatonga anay rehetra ho pakatoa ny teny fa tsy mpanadino, ary hahatonga anay ho vavolombelona mikatsaka ny hahasoa ny hafa mandrakariva eo amin'ny tany sy ny firenena nametrahanao anay. Jesosy Tompo, jereo ty firenena ity, mikatsaka zay fanavaozana izahay, ampahirato ny masonay mba ahafahanay mifikitra amin'ny teninao, miaina tokoa fa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, dia fanasina sy fahazavana eto amin'ny firenena izahay. Efa mahazatra anay ny mifikitra amin'izay fomba fanao tsy ahitanay tombontsoa sy ny fiovana fatario zahay, mba hahatonga ny firenena ry Tompo hisandratra ary ho fitaovana eo am-pelatananao zay Andriamanitra hampandrosoana mpiray firenena aminay. Tompo malalo, taio izahay rehetra ny fiangonana Efitsekemo amin'ny tetikasa zay tanteritariana anay, mamokatra maro, mamokatra tsara, mamokatra maharitra, mba hahatonga anay tena ameladindo ho an'ny firenenay sy ny mpiaramonina aminay. Jesosy Tompo, mba hampiorena amin'ny teninao irery ihany ny finoanay, dia hanana fo mafana ane izahay manompo anao eto anivon'ity Madagasikara ity sy manerana ny tany rehetra izay misy anay. Taio zahay ry Tompo
amin'ny asa mandrara misy anay tsirairay avy, mba hanao zany amin'ny fo tahaka no an'ny tompo fa tsy ho an'olona. Mivavaka aminao zahay ny marary ianao anery tompo no hitondranay azy ireny ho sitranonao ary hatsiarovany tokoa ilay teninao hoe efa nakany aretinao tokoa aho dia kapoka tamiko na sitranana anao. Mivavaka aminao zay ho an'ireo manamanjo ny laozany ny avatiny, ampahirezo ampitomboy ny fanantenany ry tompo malalo, hatsiarovany fa tsy irery izy araka ny teninao hoe za tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory. Maro ny zavatra tiana angatahana aminao, mety tsy ho voatononay eto zany fa inoa ny vavakay mangina hanehoanay izay etaitaponay lalina aminao Jesosy tomponay. Andriamanitra rainay io, mihaino ny vavakay noho ny amin'ny Jesosy Kristy tomponay ka mamalianay fa amin'ny anarany nanaovanay izany vavaka izany ary ombonanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay o zay ny-danitra, ho masinina ny ianaranao, tonga ny ny fanjakanao, atao any ny sitraponao hoe tia-tany tahaka ny an-danitra. Omeo any an'io izany nasahazo aminay ary mamela ny hirokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary azo mitondra iray ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny hira fa 430 sy 700, 430 sy 700 andininy voalohany sy ny faharoa no ataontsika riavana malala hatolotra ny tsotrano ao arinan'izay. Vavaka raha teo ihany izany hira izany. Manasa ny fiangonana hitsangana hamarana mpifaliana izao fotoana izao isika. Finoana ny tsodrano izay tononona ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Andriamanitry ny fiadanana anie hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka rovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka, ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mahazo toerana ny fiangonana. Mivava manginy ny fiainanao no apetrao tsara eo am-pilatanan'ny tompo mialohan'ny ialanao eto amin'ny sotran'Andriamanitra izao. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.